Zay ny amin'ny vovoiny fa nisy androany ny fionana teo amin'ny ministera eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misana ny fambolena sy ny fiompina sy ny voamerana ny ranomasimbe indianina. Ny tetikasa prezana no nisongadina tamin'ity fionana ity, tetikasa izay isan'ny ametrahana ny Madagasikara ho sopotry ny ranomasimbe indianina. Miroso hatrany ny fanamby apetraky ny voameran'ny ranomasimbe indianina sy ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fametrahana ny Madagasikara ho sompotry ny ranomasimbe indianina. Amin'ny alalan'ny tetikasa presana na programme régional de sécurité alimentaire régionale no entina ametrahana izany fanamby lehibe izany izay efa eo amin'ny dingana mialoha ny fanatanterahana na ny avant-projet ankehitriny ity tetikasa ity. Tsy maintsy jerena ifotiny ary fantarina daholo ireo singa rehetra ahafana mametraka izany fanamby lehibe izany, hoy Andriamatoa Amadamadi, sekretera jeneralin'ny COI Umarenio, raha niresaka tamin'ny mpanao gazety tao aorian'ny fionana tamin'ny Andriamatoa Rivolakodivao, ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana teny Anosy. Noho izany dia napetraka ny vondrona paratanteraka na ny URSAN izay anomana ireo pitipitsony maro samihafa ahatongavana amin'ny fametrahana ity tetikasa lehibe ity. Voaresaka tao anatin'ity fionana androany ity ihany koa ny resaka fanaviany omby na ny fièvre afteuse izay nianaka tao Maurice. Aretina izay tsy maintsy nakany firenena malagasy fepetra amin'ny fametrahana fitsirihana amin'ny sistan'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fiompiana sy ny sakafon'omby. Efa misy anefa ny fivoarana ankehitriny ary nisaotra ny fandraisana andraikitry ny teknisiana malagasy nanampy ny Mauricianina amin'ny fiadina amin'ity aretina ity ny sekretera jeneralin'ny COI. Efa misy kosa anefa ny fanalefahana ahafahana mandamina izay tsena eo amin'ny firenena rotonta izay. Zao fotoan'izao dia isy évaluation atao tomba natao any Maurice ireo nangataka tamin'ny filoham-pirenentsika andalo tany. Hoe andao ary mba jerenareo aiza ho aiza ilay izy mba ahafahana manala tsikelikely an'ireo fepetra izay etretiny hoe enjana be. Ary petsaka ihany koa nefa ny eto amintsika koa manomboka sahirana indrindra ohatra ny eo amin'ireo piopy koa. Zao fotoan'izao izay efa manomboka misy fetraikany kely satria tsy ampy intsony ireo zanak'akoho izay manetsiny ny afarana, lasa afarana lavitra be betsaka maty satria lavitra ilay izy. Zany tsy maintsy ataonao anatin'ilay katsikatsy daholo zany dia fanalefahantsika iny amin'izao fotoan'izao le resaka hoe any amin'ny conteneur hoe mitondra siramamy, mitondra vary sy ny sisa, efa mba nalefahana ihany ilay nitondra tamin'ny voalohany. Marihana fa anisan'ny tsena lehibe ny tsenan'ny voameran'ny ranomasimbe indianina, tsena izay tsy mijanona ihany eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana fa miditra ihany koa amin'ny lafiny fizahantany. Ireo firenena dimy mandrafitra ny COI izay mikatsaka hatrany ny vahaolana entina mampifanakaiky kokoa ny toe-karen'izy ireo.